Manganie ny fahaizana sy ny fahalalana izay azonareo nandritry ny taoniny mba ho tsara tadidy ao andohanareo mandritry ny fialan-tsasatra ho avy eo. Ho anareo izay anala CEPE amin'ny alatsinainy, fanadinana ara-panjakana hatrehanareo voalohany eo amin'ny fiainanareo izany, koa manana saina tony ary mirary anareo atotosa soamatsara izany tenako ka samy tafita avokoa. Tsy ho anareo 420 menada izay manatrika etorery any, fa ho anareo ankizy rehetra manerana ny nosy izay anala io fanadinana io ny antefany izao firaritso ataoko izao. Mba ahafahana manohy fahalalana am-pitoniana dia ilaina manana sekoly milamina sy madio, ary izany indrindra no nahatonga anay nanome sady manolotra anareo ankehitriny ireo fanavaozana isan-karazany izay nitanisaina teo. Ao ny efitra famakiam-boky izay ahafahanareo mitrandraka fahalalana fanampiny, ny fanatsarana ny tety ivelany mba tsy hidiran'ny orana ny efitrano fianarana, ny fanavaozana lakozy sy ny efitra finanana mba ho madio sy ara-pahasalamana ny sakafo izay arosonareo ao. Ao ihany koa ny fanavaozana ny efitrany fivoahana sy ireo latabatra sy seza vaovao izay nentinay ho anareo. Arak'ilay nataonareo teo hoe savez-vous planter les choux, dia eo ihany koa ny fomba fambolena vaovao izay atao anaty gony ka sady tsy mandany rano firy izy no tsy mitaky toerana be velarana. Izy io dia azo ampiarinareo avy hatrany any an-tranonareo, atoronareo ray aman-dreninareo izany. Ka izao ny afatro ao aminareo ankizy, ka dio tsara ireo zavatra rehetra nomenanareo ireo. Diovy sy alamino mandrakariva ny sekolinareo mba anananareo saina tony, vonina andray tsara ny lesona rehetra izay omen'ny mpampianatra anareo. Ary tsarovo mandrakariva fa ianareo ireo no avy firenena koa mahazo mianatra tsara mandritra ny taom-pianarana. Ianareo tokoa no avy firenena satria ao anatin'ny fikambanana fity dia misy olona izay nandrato fianarana tato mbola kely antomilaly ka dia angatahaka izy ireo mba hitsangana. Izany hoe ny rinanareo izany rehefa mianatra tsara dia mety hiaraka hiasa amin'ny vadiny filoha ny rinanareo. Sady izany? Ho anareo mpitantana ny sekoly sy ray aman-drenin'ny mpianatra, tombotsoa lehibe izao fanomezana atolotra ny sekolinareo izao, koa tandrovy sy kojakitsao mandrakariva izany mba ho ndibiasan'ny taranaka faramandimby rehetra efa nisy ao afara. Tsarovy fa mitaiza sy manabe ianareo mba ho lasa olombanina vonikandray andraikitra ireo ankizy ireo rahatrizay, koa maleova malasa amin'izany adidy mavesatra iantsoroanareo izany. Voaraiky tokoa ny fangatahana nataon'ny Sarika teo ka dia hodiniana momba an'ilay izy ary mino fa hitantsika ny fomba anatanterahana an'izany amin'ny fiatombohan'ny taom-pianarana ho avy eo. Dia mirary soa antsika ankizy rehetrarehetra, dia mirary fialan-tsasatra tsara, dia mino fa mbola afaka eo nentindrayntsika afaka fotoana fohy. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.